ny fanambarana nentin'ny filoha-pirenena amin'ny andraisan'ny atanana ny fampiavana pirenena dia nitondra ny fomba fijeriny ny filohan'ny filan-kevitry ny fampiavana malagasy na ny FFM makoatr'izay nitondrany fanazavana ihany koa ny makasika ireo mpikambana roa voantso teo anivon'ny Bianco voatsilakory izay Marco Antoine Tsirakotarson mitondra ny andindiny vaovao. Rary ny raha toka mandray an-tanana ny fampiavana pirenena ny filohan'ny Repoblika hoy ny Général Sylvain Raboutorson, filohan'ny filan-kevitry fampiavana malagasy, raha nitondra fanazavana mahakasika ny fanambarana nataon'ny filoha Erajonary Mapianina ny asabotsy teo ny tenany. Io fampiavana io tokoa no efa teny voizon'ny filoha ary efa nisy ny fifanarahana natao taminy fonisy kandida raha nambara ny filohan'ny FFM. Miperaka tokoa tasoasy hoe aiza marina ty FFM aty sasitary dia efa miano asoavo misy ny hoe foana ka ataoko angamba vomaika koa mimetraka anay amin'ny toerany tokony misy anay ny filoha-pirenena raha nilaza ndray filazany reny satria voalohany indrindra azadino fa andrim-panjakana eto amin'ny tandro fanjakana ny FFM ary ny lalan'ny mpandroena tamin'ny 2010 amin'ny article 168 no mametraka ny fisiny dia eo ihany koa zany lalàna tamin'ny 30 juillet 2012 ny federotsy ny sisy fa tsy verenako tsony foza azadino fa ny filoha-pirenena no ny tompon'andraikitra amin'ny firaisam-pirenena no hoe garant de l'unité nationale ozy izy amin'ny teny baiko ka izay moa zany ina amin'ny zavatra tadiavanay ny fampiavana amin'ny dia mitady mba firaisana malagasy rehetra mba ray malagasy ray miperaka mitatany anankiray firenena ray zay ny zavatra tadiavantsika ka izay zany mianjarany ny filoha-pirenena ary zay mbola tamisy fo ny kandida latsaka ho filoha-pirenena tamin'ny fidinana faharoa dia efa ndry karazany ohatrany fanarahanay izy moa zany izy vatatena ny tonga tamin'izay fotoana zay fa le mpifanenana taminy tsy teto atoerana nanao tournée dia directeur de campagne ny tonga teo dia nisy fanarahanay zany tamin'izay fotoana zay hoe raha fatafita dia nisany zavatra atao vaintoa raharaha ty fampiavanana ty ary zay koa fondrika koa zany momba ny fizara-pahefana efa nataony zany momba amin'izao fotoana zao momba ratsaka mahita angamba le assise natao tany MCC Ivato mikasika ny décentralisation effective fizara-pahefana tena izy zany dia miditra am'izay koa zany izy amin'izao fotoana zao mikasika fa mimbenimbeny na any tany amin'ny oraka azy izy tsy tamidiany farany teo fa tamidiany taloha dia fa miresaka an'io fampiavanana malagasy satria sy zavatra vita eto raha sy miavantsika. Manoloan'ireo vondrona samihafa mikasa ny andray anjara amin'ny resaka fampiavanana dia nao mafisany fa misokatra trano ho an'ny rehetra ny FFM. Raha mahakasika kosa ny fanomezana ny fampitsoran-keloka dia nilaza ny filohan'ny FFM fa mahatratra 970 zao ny antota taratasy nalefa ny anivon'ny fitsarana tampony. Notsindriny ihany koa fa tsy tokony hisy intsony ny fanarahany eny amin'ny fitsarana raha vatany vao mahazo fampitsoran-keloka ny olona iray. Ka ny momba ny amnistia dia sara marina ihany koa satria roa karazana ny amnistia misy le ataony hoe amnistia faobe zany misy amnistia de plein droit ny fitsarana misahana an'io dia misy koa fa amnistia anao tompony zany mangataka mametraka fangatana na hoe amnistia sur requête zay misahaninay fa marivo fa karaza tany fanadidina na instruction zany no ataonay fa ny tompo teny farany ny pakany fanapahakevitra farany dia ny commission spéciale pour l'amnistie en cour suprême zay moa zany efa nandefa dossier tany amin'ny tany dia amin'ny 98 tao le dossier azonay 96 nefa lasa tany aminy dia nisy efa eo amin'ny telopolo tao zany navokany hoe nahazo amnistie eo zany mbola misy anankiray ihany koa tsara fantatra ny resiny maro fa le olona zany efa hoe nahazo amnistie dia tokony tsy arakarahana tsony nany amin'ny lafiny disciplinaire zany. Anisany natonga resabe ihany koa tato ato ny fiantsony ireo mpikambana telo avy amin'ny FFM teny anivony Bramalotena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco. Nitondra fanazavana makasika izany ny filohan'ny FFM. Misy membre ny FFM voantso tany Bianco ohatran'olona rehetra fio moa zany dia mbola misy ny instruction fa ny azoko lazana fosiny aloha zany dia tsy misy azany détournement des fonds publics zany ato satria ny budget ny mbola samy miandro zao e zay araka voalaza koa zay tamin'ny 2013 mbola sy tafiditra anaty budget tafiditra anaty loi de finance ka loi de finance zany zao voandrasasika menakavy dodolo ka iza moa ampisy détournement sahady amin'izany fa leo mivony spiriny hoe ino ny zavatra tany misy ny secret ny
ny alivadadidita toko sy azoko anazara sy tsisy mahasama tsy voatery anao taritra amin'ny kokory le olona. Marina fa anisany tsy afa-niasa mafy noho ny tsy fampinetimana ity filakevitra ity. Anisany asa mbola miandry azy ireo ihany koa ny fikarakarana ny fanomeran'ireo miaramboana tamin'ny raharaha 4 sy 4 arivo sy 7 ambin'ny folo sy 4 arivo.